havana. Izany tokoa no antony ahatongavantsika eto amin'izao maraina izao hifampatsiahy isan'alahady fa Jesosy izay tompontsika dia Jesosy efa nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana. Izany no antony finoantsika. Ndao iomanantsika amin'ny fiderana FFPM 170 171 sy ny FFPM 750 459. Donc mbola jerentsika ny perikopantsika androany eo amin'ny Jona toko voalohany eo amin'ny andininy fahasivy. Jona toko voalohany hoy ny andininy fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehova Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina. Ary Jehova Andriamanitry ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina. Amen. Mampatsiahy antsika ny perikopandroany hoe Jehova dia Andriamanitry ny lanitra izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina. Ao amin'ny perikopy ihany tenenina hoe mahatonga onja mahery, rivotra mahery izy fa izy ihany koa ny mampitsahatra an'izany. Izany no heriny. Dao derentsika izy ry havana, vavaka isika. Andriamanitra rainay io, dia rainay ianao, dia rainay ianao fa tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra. Mideranao zahay fa ianao no nanao ny ranomasina sy ny tanymaina, ka fehezinao zany, fehezinao eo am-pelantananao. Misaotra mbola mampatsiahy anay amin'izao maraina izao hoe ianao angeka mahay mahatonga rivotra mahery, dia mbola ianao koa no mibaiko ny onja ka mampanonja ny ranomasina. Dia nefa mbola miderana ao hatrany zahay Tompo, fa ianao koa no mampitsahatra an'izany. Izany no herinao, izany no fahefanao mideranao zahay. Tompo, omeo anay ny ahatsiaro an'izany, omeo anay ny fikitra amin'izany fahamarinana izany rehefa hampandalovinao rivo mahery, rehefa tratran'iny izany fiainana zahay. Omeo anay ny atoky anao hoe anatin'ny herinao sy ny fahefanao ihany koa ny ampitsahatra amin'izany, fa mpanjaka tsy toy ianao ary tsisy mametra anao amin'ny fahefanao. Amarina aminay izany Tompo. Amen. Amen.
mbola jerentsika indray ny eo amin'ny Jakoba toko faharoa. Mbola manana teny mamy atao amintsika amin'ny tompo-piavana amin'izao marain'izao. Jakoba toko faharoa ny andininy fahatelo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Amen. Abrahama eto no lazaina hoe nino. Ary raha tenenina hoe nino izy dia nasehony tamin'ny fitiavana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra izany. Ary satria izy nino dia natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Fa sika koriavana no antsoin'ny tompo hoe sakaizana amin'izao marain'izao raha manao araka izay nandidina antsika. Antsoina hoe sakaizana isika. Na sika hidera azy, deran'ny tompo sika. Ray malalo, ataonay ahoana ny tsy hidera, tsy hankalazanao noho ny fahasoavanao aminay zanakao. Ary tena hoe fahasoavanao. Fahasoavanao tompo no niantsonao anay ho sakaizanao. Tena fitiavanao ka hisaranay anao zany. Dia tompo tahaka ny namindranao fo tamin'ny Abrahama mpanomponao mangatak'izay ankehitriny mba ampitoerinao amin'ny fitiavanao. Te hitoetra amin'ny fitiavanao zahay. Dia mbola ny fahasoavanao ihany ampitoera amin'ny fitiavanay anao koa zahay tompo. Ampitoera amin'ny fankatoavana anao zahay fa te ho mendrika an'izany fiantsoana hoe sakaizanao zany. Misaotra ny amin'ny fahasoavanao. Dia rehefa izany dia tena hoe iorenan'ny finoanay tokoa ny fanomponay ianao. Ho tena loharan'ny fiainanay ianao. Ho mofon'ny fiainanay koa ianao Jesosy Kristy. Misaotra manao anay ho sakaizanao. Amen.
an'Andriamanitra ireny voninahitra amintsika kosa ny fiadanany. Amen. Miarabantsika mpianakavy finoana tafavory amin'ity fidirana faharoa amin'ity alahady fa 24 ny volana Jolay ity riavana izay iombonantsika foam-panahy hiderana sy isaorana ny tompo ho fanomezam-boninahitra azy no hony ny 25 taona nijoroany ny fikambanan'ny dekona sy ny olona teto amin'ny fitandremana misy antsika. Arak'izany riavana dia mahafaly antsika ny mandray ny iray mandreny mpiara-miasa dia ny mpitandrina Rakoto Arimanana Andriamanantena izay toniany sampana vokovoko manga Foibe FJKM. Mamangy antsika eto izy io mpifaliana amintsika ny amin'izao fotoan-jobily izao ary hitondra koa ny afatr'Andriamanitra. Miara-bazy amin'ny anaran'ny Tompo mirary sofeno ho azy sy ny ankonany sy mirary ny herin'ny fahirezana amin'ny fanompony. Dia manomboka ny fampivavahana sika araka nitantsika eo amin'ny fandaharana dia ny filohan'ny fikambanan'ny dekona sy ny olona no hitarika antsika amin'izao fotoana izao. Anio alahady fa 24 Jolay 2024. Alahady fahenina manaraka ny Trinité. Alahady natokany fitandremana sotro fitiavana ho fiombonam-bavaka sy ho fankalazana an'Andriamanitra no nivon'ny jobily volafotsy fa 25 taona ny fikambanan'ny dekona sy ny olona. Alahady faefatra hibanjinana ny loha-hevitra araka ny perikompany FJKM hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompona. Ny liturgia amin'ny endriny fahatelo no anatanterantsika ny fanompoam-pivavahana izao. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia raha antsika mira eo am-pitsanganana ny salama.
ivavaka isika ry Andriamanitra telo zay iray ndreto izahay nomenao anjara tsara ka nitao aminao eona aminao eto an-tranonao ka mbola afaka misaotra mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao fa noho ny famindramponao dia afaka mankalazanao Andriamanitra izahay izay tompon'ny finoanay sy tompon'ny fiantsonanay izay fikambanan'ny diakona sy ny olona eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ka nahatratra izao jobily volafotsy fa 520 taona izao. Tonga eto izay mba handray ny filazantsara ny famonjena mba tonga anay hibebaka eo anatrehanao ary mba fampirenana ny finoanay fa indrindra tompo mihintsy sy manantena ny famelan-kelika avy aminao izahay. Atambaro ary hamasiny ny sainay sy ny fonay mba ho vavaray ary fanaharay no entinay manatrika anao. Koa miantso ny anaranao izahay Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino fa te hioby anao, te hanompo anao amin'ny fifaliana dia anao ilay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Mba raiso ary ekeo manitra manimpofona miakatra eo amin'ny seza fiandriananao izao fanompom-pivavahana ataonao izao. Hoenonao anie izany ry Andriamanitra rainay ary ho tanterahanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Vavaksika Jesosy zokinay fantatray fa tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ka mampianara aminay ankehitriny fa vonin-kiainanao izahay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola manonona hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra. Andeha ny Jakoba 2 ny 9:20 no angalantsika ny fampianarana ny amin'ny anio. Jakoba 2 9:20. Rehefa hitantsika zany indray raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Amen. Ny averintsika fandroany amin'ny anaran'i Jesosy fa maty ny tena raha tsy misy fanahy ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Mety efa nandalo teo amin'ny fiainantsika angamba zany atao hoe entina mbavaka izany. Mety efa ianao no nangataka vavaka taman'olona na ny olona nangataka taminao hoe mba eto ambavaka e. Nisy mpivarotra iray nanantina mpitandrina nangataka tamin'ity mpitandrina izy ity hoe pastero tena mba eto ambavaka aletsenanay rehefa mitady vaty mihitsy izy ao. Rehefa tena mahatahotra io nge mba amin'ny fivelomanay e. Na ienao an'izany pastera dia iena azo fa entsika eo anatrehan'ny tompo izany. Dia nentina mbavaka herinandro taoriana iny dia tapa-kevitra pastera hoe andizy
amangy an'ilay olona zay hoe nangataka favaka taminy. Vao nitsidika le tsena fotsiny paster tonga dia kivy ary tsy androny izay nahitany an'ilay olona. Sia tena raha ifadianina mandritry ny herinandro ary tsika tsy ho tafavoaka ty tseny ty ozy izy, tsy azo fahombiazana mihitsy ty tseny ty ozy izy. Zao kosa ve tsy mba karakara anareo le tsena, jereo manodidina anareo feno loto isan-karazany, ahoana ny mahatamana nireo client anareo? Zay ny tenin'ny paster. Ny ohatra faharoa raisitsika indray dia zao dia hoe tovolahy iray nitaraina tamin'ny mpitandrina, efa vita ny fianarany dia tena sahirana izy nitady asa. Nanatona ny ngam-pitandrina ihany koa ity tovolahy anankiray nitaraina taminy. Paster, mba eto am-bavaka rehefa tena sahirana dia sahirana izahay, sahirana dia sahirana ny tenako amin'ny fitadiavana asa. Ozy paster, eny ary dao fa entsika am-bavaka izay, matoka isy efa tsy maintsy omeny tompo asa sahaza ho ansisy. Eny aza ozy dia nentina am-bavaka. Tsy andro ny paster izay nahitana ty tovolahy, ray volana taty aoriana vao nifankahita izy mianaka, nanantiny izy, nanahoana ary se ny valim-bavaka izay nentsika. Dia ozy ty tovolahy anankiray hoe tena mbola tsy hanasa ihany mandraky ty ny androany paster. Dia ozy indray paster, zany ve fa taizavana efa nandefasa an'seny dossier rehetra? Mbola tsy nandefa mihitsy aka. Kivy be paster teo anatrehan'izany. Sia sady teritra izy, ny finoantsika dia arahana asa, tsy hoe miandro fotsiny ato sy mivavaka mandohalika be ato an-trano ato dia iny misy hoe tompon'andraikitra anankiray na patron be anankiray dia hoe sia misy asa ary tsy any le izy, fa arahana finoana, arahana asa ny finoana izay ananantsika. Ry avy namalala ao amin'ny tompo, tsara, tena tsara ny mindro, tsara ary tena tsara be ny mitondra am-bavaka, fa mitaky asa izy ireny. Mila miasa isika, fa ena mpanaovana ny asa eny dia eny no anehoan'Andriamanitra ny fahagagany. Fa maty ny finoana raha tsy misy ny asa. Ary izany ihany koa mifanojo amin'ilay loha hevitra izay mpanjentsika mandritra n'ity volana ity, le manao hoe ahoana moa? Iorenana ny finoana ny fanompoana. Misaotra indrindra tompoka. Dia verintsika farany ary ilay tenin'Andriamanitra izay ataontsika tsenjery amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Amen. Aiza nitantsika an'izay? Jakoba 2:9-20. Ivavakintsika. Jesosy zokinay io, ny tena mino dia mihetsika ka vonina izahay hamadika ny foninay ho tonga asa. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Nde iombom-bavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo, maminay hatrany ny mandre ny teninao, izay amantaranay ny sitraponao. Fanahy masonao, omany ny fonay, ny sainay, ny fanahinay rehetra andray, ary anapa-kevitra ankatoy izay ambaranao amin'ny teninao.
amin'ny alalan'izany teny zay ambaranao aminay zany. Koa ampiorina anay amin'ny finoana tokoa ane ny fotoana rehetra anomponay ianao. Mitenena Tompo fa miheno zahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Iaraka amaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Jona toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tamin'i Jona zanaky amin'ny tany tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana makanesa ny Ninive, ilay tanàna lehibe, ary mihatsoa ny amelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faharatsiana. Nefa Jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo akany Tarsisy, dia nandony karamany ka niondrana tanina hiara handeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina, dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia fa nila ho vaky ny sambo, dia raiky tahotra ny mateloha ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy, sady nariny tany anatin'ny ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba ampitony ny loza. Fa Jona kosa efa nidina nankao anaty sambo ka nandry reniko ny torimaso, dia nankao aminy kapiteny sambo ka nanao taminy hoe endrety ianao, reniko ny torimaso foana eto, mitsangana ka atsoy ny Andriamanitra ao. Fa angamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika. Ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy isika hanao filokana mba hizahantsika zay nahatonga izao loza izao amintsika. Dia nanao filokana izy ka Jona no azo. Dia hoy ireo taminy, masina ianao, lazao aminay noho ny amin'iza moa no nahatonga izao loza izao amintsika. Inona ny raharaha fanaonao ary avy taiza ianao? Aiza ny taninao ary avy amin'ny firenena izy ianao? Dia hoy izy tamin'ireo, Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Dia raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe andray zato ataonao zato, fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy izany. Dia hoy ireo taminy, ataonay ahoana ary ianao mba ahatony ny ranomasina aminay? Fa mbola ny ananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamin'ireo, betao aho ka atsopazo any anatin'ny ranomasina, atony ny ranomasina aminareo. Fa fantatra fa noho ny ampiko no nahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky ny onja fatratra ny olona mba hamerina ny sambo amin'ny tany maina, fa tsy zakany, satria ny ranomasina mbola ny ananonja mafy tanina. Dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe mifona aminao izahay Jehovah, aoka tsy ho faty izay noho ny amin'ity lehilahy ity, ary aza atao ho mpandatsaka raha marina izahay, fa ianao Jehovah efa nanao izay sitraky ny fonao. Dia nobetainy izy ireo Jona ka natsipy ny tany anatin'ny ranomasina, ary dia nitsahatra ny fisafokan'ny ranomasina. Dia natahotra ny Jehovah indrindra ireo olona ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah sady ny voady. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Luka toko 4 andininy 7:30 ka hatramin'ny 1:7. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba.
Jakoba toko faharoa anjiny ny faraiky amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho nitsangana niala teo amin'ny sinagogy Jesosy dia niditra tao amin'ny tranon'ny Simona ary azo nitazo mafy ny rafozam-bavin'ny Simona ary izy ireo nangataka taminy hahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy dia noteneniny mafy ny tazo dia niala tamin'ny ravehivavy izany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary raha niletika ny masoandro ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsirairay izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demoni mivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe, ianao ny zanak'Andriamanitra, nefa norarana ireo ka tsy navelany hiteny satria nalala azy ho Kristy. Tsy nohamarinina tamin'ny asa va i Abrahama razantsika tamin'ny nanaterana ny Isaka zanany teo ambonin'ny alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asany. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe, ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fahamarinana amin'ny asany olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha abajanga, tsy nohamarinana tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalakafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa. Amen. Ho aminareo rehetra ny heriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny teny faneva ny fikambana diakona sy lolona amin'izao 520 taona izao dia ny Romanina 12:20 andininy 2:20 ary izany no akatsika ny afatry ny tompo ampiarahana amin'ireo perikôpa telo izay nivakiana androany. Romanina 12:20 andininy 2:20 ndao iarahantsika amireto ny zandry havana aminaran'i Jesosy. Mazotoa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona amin'ny tompo. Mazotoa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Ny lohahevitrsika amin'ity volan'ity dia hoe iorenana amin'ny finoana ny fanompona. Ny Jakoba toko faharoa teo andininy 1:20 hatramin'ny 9:20. Ny andininy 2:20 dia manao hoe ary ny finoana dia nitanterahana tamin'ny asa. Ny andininy 9:20 dia hoe maty ny finoana tsy misy asa. Raha fitiantsika zany ny fifandraisan'ny finoana sy ny fanompona dia tahaka izao: ny finoana miteraka ny asa fanompona ary ny asa fanompona mamelona ny finoana.
zay zany ny azo amitinana tsotra ny fifandraisan'ny finoana sy ny asa fanompoana. Ny finoana no miteraka ny asa fanompoana, ary ny asa fanompoana mamelona ny finoana. Ka raha miteny eto ny Romanina toko 2:12 hoe mahazo to fahazamalaina, ary ahoana ny toy ihany teo, aoka hafana fo amin'ny fanompoana ny tompo isika. Lay fanompoantsika dekona sy lolan'ny tompo, fanompoantsika fiangonana ny tompo zany, dia miainga avy ato amin'ny finoana. Ny finoantsika ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy no hanamarinana antsika ka handraisantsika ny famindrampon'Andriamanitra. Ary ny andininy voalohany amin'ny Romanina toko 2:12 dia milaza an'izany: noho ny famindrampon'Andriamanitra dia atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Zany hoe vokatry ny finoantsika ny Jesosy Kristy izay asan'Andriamanitra atao amintsika na tonga antsika nino dia vita fihavanana amin'ny tompo isika, satria namindran'Andriamanitra fo, zany hoe nandray fahasoavana. Ary io fahasoavan'Andriamanitra ndraisitsika tamin'ny famindram-pony io no mahatonga atsika sy manosika atsika hanolo tena 100 isan-jato ho an'ny tompo. Tsy ny hampafolon'ny tenantsika, tsy ny hampafolon'ny fiainantsika, tsy ny hampafolon'ny harenantsika, fa ny 100 isan-jato ny fiainantsika mihitsy, ny tenantsika iray manontolo no atolontsika ho fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra ao anatin'izany, satria nandray fahasoavana tamin'ny tompo isika, fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra. Vokatra izany dia tahany sain'i Paoly avokoa ireo fitondran-tena tokony ananantsika kristianina ao amin'ny Romanina toko 2:12 io. Ary iray ao anatin'izany no hoe voalohany mahazo to fahazamalaina, faharoa aoka fanafo amin'ny fanompoanan'ny tompo. Raha fitiniko kely zany le fampidirana teo dia hoe noho ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika sy ny fahalalantsika an'Andriamanitra dia niteraka finoana ny Jesosy zany tao anatsika tao. Vokatry ny finoana ny Jesosy dia namarin'Andriamanitra tsika ka afaka vita fihavanana noho ny famindrampon'Andriamanitra. Izany ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatsika ao ka manosika atsika hanolo tena 100 isan-jato an'ny tompo. Ary izany fanoloran-tena izany dia miseho amin'ny asa fanompoana. Dia izay zany le zavatra tao amin'le dinganina teo ny finoana teraka ny asa fanompoana, dia le nitantaraina kely teo le tao anatiny teo le lalana isorana. Ka raha miatrika ny asa fanompoana tsika dia misy fitondran-tena atorony Paoly atsika. Voalohany mahazo to fahazamalaina. Ny teny hoe mahazo to ry havana dia hoe ny hoe mazoto zany dia hoe marisika, mientana, misy faharesen-dahatra ao anaty, nisy baikon'ilay tomponao dia tsy didy iny amintsika fa ilay faharesen-dahatra ao anaty tsy ampimonomonomana fa amin'ny fifaliana sy amin'ny fitiavana no mandrisika anao sy manosika anao zany le fahazotoana hiatrika le asa fanompoana. Le fanompoana eto io teny io dia hoe le hoe dolos, le hoe andevo, lay tena hoe tsy manana safidy ianao hoe ity no asa fanompoana ho tanterahako na ity no mba metimety amiko arak'izay mety fijerintsika ny maizy azy ny tenantsika, fa tena hoe Andriamanitra ny tompoko, Jesosy ny tompoko, noho izany izay zavatra andidina eo dia tanterahako amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharesen-dahatra tanteraka ao anatiko noho ny finoana nandraisako fahasoavana ary manosika anan'olo tena ka indro mitoetra ao anatin'izany asa fanompoana zany. Fa io fanompoana io ihany koa anankiray, mbola i Paoly ihany miteny azy, mandika azy amin'ny heviny anankiray le hoe diakonos, izay fototeniny zany diakonos zany dia ny teny hoe dioko, ary ny dikan'io teny matohateny io dia hoe miazakazaka mafy, manatanteraka asa. Zany hoe ny fitiavana sy ny fifaliana ao anatintsika ao zany nateraka ilay fahasoavana ny raisitsika no mahatonga atsika miazakazaka mafy ao amin'ny asa izay natolotro ny tompo atsika hampandrosoana ilay tenan'i Kristy.
satria raha mamakytsika ny ao amin'ny toko faharoambe folo dia hoe nosarasaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana kanefa isika dia iray ihany ao anatin'izany ilay mandrafitra ny tena ny Kristy ary isika ireo samy manana anjara fanompony dia miazakazaka manatanteraka n'iny anjara fanompony iny amin'ny fitiavana sy ny fifaliana amin'ny faresen-dahatra tanteraka ao anatintsika ao satria nandray fahasoavana tao anatin'izany. Inona moa ny antony mahatonga ny tompo miantso antsika? Dia miverina kely any amin'ny Jona tsika, ilay Jona toko voalohany teo. Raha ny antso an'i Jona Andriamanitra dia ny antony satria eo amin'ny andininy faharoa izay, andininy faharoa hoe efa niakatra teo amin'ny tompo ny faharatsian'ny vahoaka ny Ninive. Dia ny rahan'ny tompo zany Jona hanambara hoe ho ravana, ho potehana, ho aringa ny vahoaka ny Ninive. Dia nandà Jona, nitsoky Jona, inona ny antony? Mavesatra aloha ray ilay asa fanompoana hoe ho ravana ilay izy. Fa fantatry Jona loatra ny toetra an'Andriamanitra hoe rehefa hibebaka ireo olona ireo dia tsy ho ravana indray Ninive fa hamindran'Andriamanitra fo. Ary izay ny tanjon'Andriamanitra, ny hamonjena ny olona, tsy ny hahafaty ny olona fa ny hananganana azy, ny azony famindram-po, famonjena. Dia nitsoky Jona. Dia ahoana nataon'Andriamanitra tonga saina ny Jona? Dia iny moa Jona iny le nandeha nitsoka dia nandeha sambona ka ny Tarsisy. Dia nisy ranomasina be, nanonja be ny ranomasina dia natao ny filokana dia nitodika tany amin'ny Jona. Dia teo Jona hoe za mihitsy ny antony mahatonga an'io. Dia inona ary no ataonay hozy izy le tatsambo tao, atsipazo anaty ranomasina dia natsipy Jona dia nately ny trozona tany. Dia aveo navoaka n'Andriamanitra teny amin'ny tany maina. Dia aveo Jona nialokaloka, nitory le filazantsara izy ao amin'ny toko fahatelo. Dia aveo izy aveo nandeha nialokaloka satria namindra fo Andriamanitra. Io ary Andriamanitra ilay tsy nandrava tsy nandringana fa namindrany fo indray le vahoaka. Jona nefa nandrazana dia hoe velesin'Andriamanitra andry zareo. Tsy izay ny zavanitranga. Tezitra Jona, lasa izy namoy fo. Dia niteo amin'ny danikandro teo izy. Dia izy eo amin'ny danikandro eo nasian'Andriamanitra tanatana manga naniry teo ambony teo. Nandeha ny alina. Tonga amin'ny maraina nasian'Andriamanitra olitra ny hinana le tanatana manga. Dia nydania amin'ny masoandro dia maina tanteraka. Tezitra indray sy nalahelo Jona hoe mba fialokalofako io ve hozy izy dia novonono indray. Toy izy Andriamanitra mamarana azy eo amin'ny toko fahefatra amin'ny Jona. Izay indray andro sy indray alina ve hozy izy nahavelona n'io tanatana manga io dia nampalahelo anao ny nahafaty azy. Maika fa ireo olona manetsiny ao Ninive ireo izay maro dia maro tokoa ary efa firy taona ny akamaroan'ireo, moa ve tsy mampalahelo anao ny andringanana an'ireo? Dia tapitra moa ny ao amin'ny bokin'ny Jona izay ny namarana azy ao. Izany hoe ny tanjon'Andriamanitra zany dia ny famonjena ny olona rehetra. Ary anatin'izany famonjena ny olona rehetra izany dia ny andraisan'ny olona ny famindram-pon'Andriamanitra ilay fahasoavana dia miantso antsika izy hanompo azy. Ary izany ilay hoe mila mazoto isika vokatr'ilay finoana ao anatintsika ao satria kay misy tanjona tian'Andriamanitra kendrena amin'ny asa fanompoana tanterahantsika dia ny hamonjena ny olona rehetra amin'ny alalan'io asa fanompoana izay ataontsika io. Rehefa namalala rehetra ao amin'ny tompo. Tahaka ny bokin'ny Jona teo ihany dia feno faharatsiany ity nositsika ity Madagasikara ity. Hitantsika tao amin'ny bokin'ny Lioka teo fa maro ny olona marary mila fanasitranana, mila famangina, mila fampaherezana ao anatin'izany. Mety misy fotoantsika te hitsoka, mety misy fotoantsika te handositra, mety misy fotoantsika te handà satria mavesatra ny asa fanompoana. Mety misy fotoantsika efa manao ihany ka mety misy fotoantsika sorena satria ilay Andriamanitra miandritsika mba ho kapohan'Andriamanitra mafy ilay olona. Ka nanjo amindran'Andriamanitra fo indray. Tsy mifanaraka amin'ny eritrerititsika ny zava-misy. Fa eo indrina no ampahiresan'ny tompo antsika hoe mahazotoa, manana faharisiana, manana fientanana avy ao anatintsika ao, miainga amin'ilay faharesen-dahatra ao anaty ao, ilay fitiavan'Andriamanitra antsika, manosika antsika handray an-tanana ilay asa fanompoana ahafahan'ny famonjen'Andriamanitra mahatratra ny olona rehetra. Noho izany, raha nifidy ianao ny tompo dia konina sololona ka mahatsiaro izao jobily volafotsy izao antsika dia satria tia hampatsiaro antsika ny tompo, tia hampahery antsika ny tompo, fa efa novonjena isika tamin'ny finoana azy ka efa nanolo tena ho an'ny tompo isika, nomeny anjara asa fanompoana isika ka ny fitiavanao anatintsika no hery manosika antsika satria isika izao no fitaovam-pamonjena
sy ho fitaovam-pitahiana hamonjeny ity firenetsika ity eny izao tontolo izao mihitsy. Fa ny afatra faharoa ry havana manoloana ny asa fanompoana raha ty andiny ny faraka ambin'ny folo ity dia tsy hoe mazotoa ihany fa aza malaina fa ina le faharoa teo aoka hafana fo, tena hoe hafana fo manoloana lay asa apetraky ny tompo amintsika. Raha mijery ny teny fototry ny hafa hoe mafana fo indray tsika ry havana dia ny hoe mirehitra, mangotraka, aoka hirehatra amin'ny fanompoana ny tompo isika, aoka hangotraka amin'ny fanompoana ny tompo isika ao anatin'izany. Fantatsika tsara i Paoly izay nanoratra n'ity epistily ity ry havana fa nafana fo foana moa izy teo amin'ny fiainany, saingy ny zara roa mazava tsara ny fiainany. Voalohany dia nirehatra sy nangotraka izy tamin'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina, fa rehefa niona tamin'ny tompo izy ka nindry fa Jesosy ny mpamonjy dia nitsimbadika ny fiainany, niova ny tantarany, vokatra ilay filazantsara. Nanomboka teo indray izy dia nafana fo, nirehitra sy nangotraka tamin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ka na imbetsaka ary izy no ndrahonana, imbetsaka izy no nenjehina, imbetsaka izy no saika no toram-bato, fa tsy nahasakana azy zany hantanteraka ny asa fanompoana. Hany ka nisy dia anankitelo vitan'ny Paoly, kontinanta anankitelo voatetin'ny Paoly, fiangonana maro naoron'ny Paoly, ary olona maro nandray fampahiresana avy amin'ny Paoly. Anisan'izany tsika ireo izay mbola mandray ny epistily ny Paoly. Izany ry havana no ampahiresana antsika manoloana ny asa fanompoana indray to mandreraka. Misy fotoantsika androany jobily dia voro marobe, fa misy fotoana indraindray ianao rery ihany ny tratra eo, ianao sisa no hita eo. Fa rehefa mirava amin'ny fiangonana to mamaika daholo mandeha dia tratra farany manisa rakitra sisa ianao. Izany le fiainana, akoatran'izay mety zavatsarotra atrehantsika, raha mandeha manao tafika masina firy sisan'ny lasa, raha misy asa mafimafy atrehana firy sisan'ny manolo tena, akoatran'izay mety ho fanenjehan'ny olona, reny ve ny dekona, reny ve ny loolona, reny ve ny kristiana, hiaretantsika avokoa reny. Fa nola iasan'Andriamanitra sy ny herin'ny fitiavany miaso anatintsika sy ny finoana ary ny herin'ny fahasoavana ny miaso anatintsika dia hirehatra hatrantsika, hangotraka hatrantsika amin'ny asa fanompoana. Ka na inona sarotra tsy maintsy sedraina, na inona mafy tsy maintsy lalovana, na inona fahafatesana mandidona antsika, tsy ahasakana antsika zany fa ny miroso hatrany isika. Ka na ho tahaka ny Jaona mpanao batisa ary tsika tapahan-doha, na tahaka ny Petera ary tsika atsongolika eo amin'ny hazo fijaliana maty, na ho toram-bato tahaka amin'ny Paoly ary sika, na ho avarina tahaka an'ireo martiora malagasy ary tsika, na ny toram-bato tahaka ny Stefanina izay dekona ary tsika, dia hitarika atsika hiroso hiazakazaka amin'ny asa fanompoana mandrakarivo zany. Ny tena modely sy fianarana ho atsika ry havana dia Jesosy Kristy. Fantatsika loatra ny nanjo azy, ny fijaliany sy ny fiaretana, fa ny finoantsika ny Jesosy Kristy dia mampita hery ao anatintsika, ahafahantsika manahaka azy ka miaritra ny sarotra sy ny mafy rehetra eny fanahafontsika hatramin'ny aintsika ara, ho famonjena ny manodidina antsika. Mareza ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, fa raha miantso antsika ao amin'ny asa fanompoana Andriamanitra dia miaraka amintsika izy, mielo lalana antsika izy, ary mbola mampahery antsika izy, mahazo toa fa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiatanana. Amen.
dia hivavaka sika ry havana. Andriamanitro, ny teny taminay ianao nanambara fa fahasoavana no azonay manompo anao, fa tsy ny fahatsaranay na ny fahitanao ny momba anay manokana. Misaotra fa nifidy anay ho kristianina ianao ary manindry anay hanana anjara fanompoana manokana eo an-tanimbolinao. Mankasitraka no ireo mpanomponao izay nanaiky ny fidiananao azy sy ny fametrahany fiangonana fitokisana aminy amin'ny mahadekona ary manohy amin'ny mahaloa olona. Misaotra anao koa Andriamanitra fa tamin'ny hafatra izay nomenao teo dia manambara ianao fa tsy maintsy hafana fo amin'ny fanompony izahay ary tsy hametraka fepetrana isafidy izay fanompoana tsy maintsy atao. Mankasitraka fa arehetra ao indray ny afim-panompoana ao anatinay, kanefa eo anatrehan'ny teninao dia menatra izahay fa tsy nahatanteraka izany. Tsy ny zato isan-jato momba anay rehetra no natolotray fa ampahampahany ihany. Nikajy izahay ary nieritreritra anisy ambiny momba anay rehetra, entinay manompo ny tenanay na ny ankonanay. Eny mety ho Andriamanikafa aza. Mamela anay ry Tompo ary aza isainao fahadisoanay ny lasa rehetra. Anio dia mangataka ny fanainao masina izahay mba hitarika anay hiatsara sy androso kokoa amin'ny fanompoana ka hiorina amin'ny finoana. Dia mangataka aminao koa mba hamela ny fiangonanao ny amin'izay tsy fahatanterahany teo amin'ny fanompoananao, mba hazoto sy alaina ary hafanafoany izy ireo. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ny amin'izay fahadisoana vitanay teo anatrehanao na nanelingelina koa ny fiarahanay monina sy fiarahanay miasa, fiaraha-manompo tamin'ny hafa. Enganianao hamela ny elokay ny amin'izany. Mivavaka izahay mba mindranao fo amin'ireo dekona sy loholona rehetra manerana ny sinodam-paharitany Antananarivo andrefana sy manerana ny sinoda FJKM. Ianao anay ry Tompo, mbola hanome fotoana hiavaozana amin'ny fanompoana ao anatin'izao taom-piasana izao. Dia mino izahay fa hojerenao koa ny fonay ka hovanginao amin'ny fiadananao raha mbola mitebiteby ny amin'ny ota sasa vitanay izahay ka matahotra ny tsy amindranao fo Tompo. Ataovy matoky raha miondrika eo am-potry ny azo fijalianao izahay tsiraray ankehitriny, mangataka ny hanadiovanao anay amin'ny ranao soa. Mianohy ny vavakay Tompo, noho ny aminao ilay fanatitra naterana indray mandeha monja. Amen. Oh
diavana ho antsika izay ny haiko tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary nybebaka marina tokoa mitsangana andreny teny soa mahafaly atolotry ny tompo atsika ho famelana ny helitsika. Hoy ny tompo amintsika, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Izao dia izao no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany ny helokareo noho ny anaran'ny masina, miderany tompo. Amen. Ho antsika izay voavela heloka dia andeha ambaratsika pahaby maso ny finoantsika araky ny fanekempinoana laharana fahaefatra. Manambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy isika dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondron'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataony Andrea hoe: efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataony Natanaela hoe: Raby eo, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe: ny tenanay no nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Sy araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: Tompoko sy Andriamanitra. Amen. Arak'izay efa natolotra hatrany am-piandohana ry havana dia ity no ivo ny 520 taona ny fikambanan'ny dekona sy ny olona ary ankalazantsika an'Andriamanitra sy anomezantsika voninahitra azy noho ny amin'izany. Ankehitriny ary dia hitsangana ny fikambanan'ny dekona sy ny olona eto an-toerana anao ny hira faneva ny 520 taona ary miomana ao anatin'izany ny avy ao amin'ny komity hitondra ny tsiay amintsika.
ao anatin'izao jobily volafotsy fa 5 taona ny fikambanany diakona sy n'olona izao dia ivony tokoa izao ary nde atao amintsika ny tsy afoy ny niainy an'izany fikambanana izany a 7 sy 2 tamin'ny taona 4 no efa nisy tolo-kevitra ny amin'ny ananganana ny fikambanany diakona sy ny olona folombola synodam-paharitany 5 ny tambatra andrafitra ny synodam-paharitany n'Antananarivo andrefana dia ireo synodam-paharitany Aparbe, ambonina Pahamarinana, Ambohidratrimo, Ambohimanarina ary Isotro Vangaina izay anisan'ny fiangonana Isotro Fitiavana. Ny zoma 20 Mey 7 tao amin'ny FJKM Ambohidratrimo no tafatsangana tamin'ny fomba ampiangonana nandritra ny komite lehibe ny synodam-paharitany n'Antananarivo andrefana ny firaisan'ny diakona sy ny olona eo anivon'ny synodam-paharitany. Andriamatoa Raminy Paul Abrahama mpitandrina izay filohan'ny synodam-paharitany n'Antananarivo andrefana tamin'izany no nitsodrano ny firaisan'ny diakona sy ny olona. Andriamatoa Rasolery Alain izay braon'ny fitandremana teto amintsika kosa no filoha voalohany nitondra ny firaisan'ny diakona sy ny olona synodam-paharitany n'Antananarivo andrefana. Ny entanina ny isam-pitandremana mba samy anangana izany koa itaona 7 ihany dia najoro avetrany ny fikambanany diakona sy ny olona teto amin'ny fitandremana Isotro Fitiavana koa dia anisan'ireo fitandremana voalohany nahatsangana izany fikambanana izany sika. Mariana fa rehefa eo anivon'ny synodam-paharitany dia firaisan'ny diakona sy ny olona fa rehefa aty amin'ny fitandremana dia fikambanany diakona sy ny olona no fiantsono azy. Tsy sampana ny FDL fa fikambanana ary manana birao misa 7 mendraikitra azy izy nanomboka ny taona 7 raha efatra zany teo aloha ary ahitana reto filoha ray filoha mpanampy roa mpitahiry vola ray mpitatsoratry ny vola ray mpitaratsotsoratry ny fivoriana ray mpanolo-tsaina ray ary manana solotena roa ao amin'ny komite lehibe ny firaisan'ny diakona sy ny olona synodam-paharitany. Raha ny andrakitra san'ny FDL eo anivon'ny synodam-paharitany Antananarivo andrefana arak'izay namaritan'ny komite lehibe azy dia toy izao: karakara ny diakona sy ny olona ary mpitandrina araka ny fiam-pihavanana, mitory ny filazantsara ny Kristy amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana, mitaiza ny diakona sy ny olona amin'ny fiofanana, manampy ireo toeram-pitaizana sy fanarenana tanora, manampy ireo mpiomana ho mpitandrina zanaky ny synodam-paharitany, manohana ny radio protestanta, manohana ny sampanasa fitorizan'ny filazantsara foibe, manampy ireo fiangonana malemy eo amin'ny synodam-paharitany ka mampiditra an'izany ao amin'ny teti-bolana. Ny fampiaran'ny FDL Isotro Fitiavana an'ireo andraikitr'ireo dia manatanteraka ny fiam-pihavanana eo amin'ny diakona sy ny olona ary mpitandrina sy ny mpitandrina amin'ny zadra rà na kasoavana na karatsiny. Fiaraha-mifaly ampitomboana ny fankatiavana isaky ny taom-baovao iarahana mpitandrina amin'ny vady sy ny mpitandrina amin'ny zadra rà amin'ny vady. Manohana ireo mpiomana eny amin'ny toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga sy eny amin'ny kolejy teolojika Vato mandritra ny fiaonam-be voalohany FDLSP Adisy sabotsy faran'ny volana amin'ny volana aprily ny taona. Manampy ireo mpitandrina amin'ny sotro ronono sy ny vadina velan'ireo mpitandrina nodomandry isaky ny fiaonam-bean'ny FDLSP Adisy sabotsy faran'ny volana amin'ny volana novambra. Fanatanterahana ny fotoam-bavaka sy ny fivorim-be ara-potoana isam-bolana izany dia araka ny voalazany 5 fotodalana sy ny fitsipika hoe diakona isam-piangonana dia manatanteraka fivoriana voatokana tsy latsaky ny indray mandeha isam-bolana mba iaraha mivavaka sy andiniany anjara fanompony amin'ny fiangonana manaraka ny torolalana voakan'ny FJKM ny fivoriana amin'izany. Ny andraikitry ny FDL Isotro Fitiavana ihany koa dia mandrindra ny fiofanana omena ny diakona sy ny olona, fisontonana ny tena ampiasaintsika rehefa fiofanana tontolo andro zany ary fisindana kosa no ilazantsika azy rehefa mihoatra ny ray andro zany hoe matory any amin'ny toerana mariana fa ny mpitandrina ny tompony andraikitra amin'ny fampiofanana rehetra omena. Fisontonana telo ny tanterahana ao anatin'ny taona, ny anankiroa amin'ireo dia ombambady ary ny fisontonana ray kosa dia ombambady amanjanaka. Fisindana indray mandeha isa-taona no tanterahana, amin'ny ankapobeny dia 2 andro sy 1 alina izany fisindana izany, fa araka ny toe-java misy kosa dia mety 3 andro sy 2 alina ary antsoina hoe fisindana grand camp ary ombambady zany fisindana izany. Marina fa mihitatra amin'ireo solotenany sampana eo amin'ny mpihevitra rà ny fandraisana anjara feno amin'ny fiofanana sy ny fiam-pihavanana.
izany moa dia ao anatin'ny lalan-tsaina hoe samy tompona andraikitra ary miara mitantana ny fiainam-piangonana ny ao anatin'ny mpihevitra raha rehetra. Ireo solotena ny sampana ao anatin'ny mpihevitra raha reo nefa dia tsy mandoa lasakempisam-bolana ary tsy manatrika ny fivirimben'ny FDL ary tsy mpikambana ao anatin'ny FDL. Mbola andraikitry ny FDL teto isotro fitiavana ihany koa ny manao ny pilipitra amin'ireo trano fiangonana rehetra izay naorin'ny fitandremana isotro fitiavana tany Atsikida, Vohitrambo, Fiadanamanga, Kelilally Fanadina, Beroro, Ambodimanga, Ampasimadinka, Anaviavy. Ary amin'ireny fiangonana tokanany ireny raha tsy manana akanjo ny diakôna any dia manome akanjo fanompoana ho an'ny diakôna ny toerany sika. Raha eto amin'ny fitandremana dia manolotra varo an'i Jesosy isam-bolana ny FDL, mandray anjara amin'ny bazary fitiavana sy ny sakafo agabe, manentana ny diakôna sy ny olona monjy ireny feonambeny anivon'ny synodam-paritany, Antananarivo andrefana, Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ary ny Foibe. Ankoatran'ireo voatanisa ireo dia mandray anjara koa ny FDL amin'ny fanatanterahana ny jobilin'ny fiangonana sy ny jobilin'ny mpitandrina. Satrinany amin'izany ny fandraisana anjara da amin'ny W tamin'ny 450 taonan'ny fiangonana, fankalazana ny 1035 mpitandrina, ny jobily 550 taonan'ny fiangonana, ny jobily fisondronoan'ny mpitandrina. Amin'ny fotoana anokanana ny diakôna sy ny olona dia manome fanomezana ho an'ny fiangonana ny FDL tahaka ny seza fampandraisana, trano fanomanana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo sy fanavaozana ny efitran'ny diakôna ary ny couloir ary ny balistra eny ambony rihana dia tsangam-bato ny 20 taonan'ny FDL. Ny teti-bolan'ny fikambanana, ny vola miditra dia latsakempoka ataon'ny mpikambana ny alahady-bokatra, ny valopy-rakitra mandritra ny antsa-panahy, ny rakitra isaky ny fivorian'ny mpihevitra raha ary ny voady sy ny fanohanana avy any malala-tanana. Vola mivoaka kosa dia ny fanatanterahana ny fiofanana varo an'i Jesosy fehem-pihavanana ny adidy any ivelany eo anivon'ny FDL SPA sy ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ireo filoha mifandimby nandritran'izay 520 taona izay ary asaiko zay ao mba hitsangana eny am-pitoerana eny ihany. Nitarika ny fikambanana ary nandrindra izany ny farimbona nanomboka ny taona 7 amin'ny 770 Andriamatoa Rasoloery Alain, Rakoto Arnivo Jean Michel, Andriamoramanga Razafindrabeaga. Ny taona 3 sy 7 Andriamoramanga Razafindrabeaga no filoha. 7 sy 7 Ratsirahonana Lalainarilanto, 7 sy 2 Rakoto Malala Roger Arthur. Nanomboka ny taona 2 ka hatramin'izao raha vokatra fidiny avy. Sorato. Ireo Braony FDL Perinasa nanomboka ny tao-piasana 7 sy 2 izay asaiko ihany koa hitsangana eny am-pitoerana eny raha eo. Ny filoha dia raha vokatra fidiny avy, filoha-mpanampy anankiroa Ramiandro Sonarjona sy Rakoto Arnivo Jean Tovy Mahery. Mpitatsoratry ny fivoriana Ramananory ny Ainanivo, mpitahiry vola Razakana Viaja, mpitatsoratry ny vola Ravelo Arimanitra Voangy, mpanolo-tsaina Andriatsoa Maminirina Gaspar. Sotranareo. Feny dia fikambanana mijoro ara-dalàna eto anivon'ny sahany FJKM sy ny synodam-paritany Antananarivo andrefana ary ny fitandremana isotro fitiavana ny FDL isotro fitiavana ary fikambanana mandray anjara feno amin'ny asa rehetra araka ny tandrifina andraikitra omena azy. Isaoran'Andriamanitra ilay tompon'ny fiantsoana ny azon'izao fikambanana izao tao anatin'ny 520 taona satria nisy tokoa ny fisedrana sy ny fizahan-toetra maro samihafa kanefa ity fotoanan'io ity no manamarina indray amintsika fa Andriamanitra velona ny antso antsika ary manatanteraka ny teny fikasany amintsika tsirairay avy sy amin'ny fikambanana. Raha ny asa fanompoana vita treto dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe mpanompo tsy mahay soa sika, ny tokony nataontsika ihany rehefa nataontsika. Mbola be ireo asa miandry antsika dia mampahery antsika rehetra hatrany hanao ny fiazakazahana ary hibanjina hatrany an'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Misaotra ny ray ampinandre mpitandrina ankehitriny sy ny mpitandrina amin'ny zadra raha, misaotra ny mpitandrina amin'ny fandimby teto amin'ny fitandremana, misaotra n'ireo mpitandrina tany ivelany izay ny farimbona tamin'ny fitaizam-panahy lalipaka sy mitohy ho an'ny diakôna sy ny olona miaraka amin'ny ankonana. Mankasitraka anareo mpanohana rehetra dia anareo fiangonana manontolo, manohana anay amin'ny vavaka ianareo amin'ny hevitra, amin'ny vola, amin'ny lafin-javatra maro. Andriamanitra ne hamaly fitianareo amin'izany. Ho an'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen.
zao ry ava dia mangataka anareo mpikambana eo anivon'ny fikambanana dekona solo olona amperinasa na koa efa namakivaky zany 5 taona lasa eny talohan'izany ary mba hitsangana eny amin'ny fitoerana misy anareo ihany. Raha efa dekona ianao tany aloha dia asaina koa hitsangana. Ho tononona anarana eto indray ve nareo? Eny ary havana. Misaotra an'Andriamanitra no tsy azay natolotry ny filohan'ny fikambanana teo ary ho fampahirezana anareo amin'ny fanompoana izay mbola miandry ny fiangonana miandry antsika dekona sy loholona dia ny Apokalipsy 2:20, ny andininy 2:20, 7:20 ary ny 4:20. Apokalipsy 2:20, ny andininy 2:20 hatramin'ny 4:20. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Indro avy fainganao ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Hivavaka isika. Ao amin'izany soratra masina izany Andriamanitra no ampafantarana ao anay fa tompon'ny famaliana amin'ny asa izay ataonay ianao, fiandohana sady fiafarana. Indrindra mampahafantatra anay koa fa sambatra ny manasa ny akanjony, hiomana hiditra ao amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Tsy ety ny tanànanay, tsy eto ny fonenanay, fa ampieritreretanao ny mandrakizay izahay eo amin'ny lalam-panomponay tsiraray avy. Asainao miasa ny asanao izahay, mandra-piavinao araka ny voalazanao fa ho avy faingana ianao. Ny angatahanay aminao Tompo dia ny mba hampahirezanao tokoa ireto ray aman-dreny mpiangonana, dekona na loholona amperinasa na efa nijoro tamin'izany asa fanompona izany. Eny ampahireza izy ireo mba hanana fiorenana tsara araka ny filazantsara ny Jesosy Kristy ilay nanolotra ny aina mba ho famonjena izao tontolo izao. Ampahireza izy ireo mba efa be amin'ny fanompona izay efa nanosorana ho azy ka hita fifaliana amin'ny anjara fiazakazana mbola sitraka ao apetraka eo anoloany. Ampahireza izy ireo mba hitoky aminao Jesosy Kristy lay fiandohana sy fiafarana, lay voalohany sady farany. Eny ataovy mahita fahasambarana eo ampiandrandrana ny fampisalorana ho azy, ny famirapiratany voninahitrao amin'ny fotoanandro anankiray izay iaonana aminao. Misaotra Jesosy ny amin'ny ankonan'izy ireo izay tezenao sy ajoronao ho fianarana ho an'ny mino, dia ambino amin'ny fanekena izay nataony teo anatrehanao sy ny fiangonana ireto mpanomponao mba tena ho fianarana ho an'ny mino, tsy izy ireo ihany fa ny ankonany vadina zanaka. Izany ary ny vavaka sandratray ho an'ireto mpanomponao ka antenainay fa henonao sady andraisanay valiny avy aminao mihoatra noho izay irinay. Misaotra Jesosy Tompo. Amen. Petraka ianareo ry havana. Manana tsangam-bato fanamariana izao taonjobily izao ny fikambanana. Ny anankiray amin'ireny no tratra tamin'ity fotoana ivon'ny fankalazana ity ary araka ny hitantsika eo amin'ny fandarana dia tonga eo amin'ny fitokanana izany asa vita izany isika fiangonana.
ao amin'ny trano fisainana moa na ataontsika hoe efitrano dekona no mampetraka izany asa izany dia fitoerana akanjon'ny dekona izay antonona ny akanjon'ny dekona sy ny olona rehetra eto amin'ny fitandremana misy antsika. Efa narabaina sy natolotra teo ny ray aman-drenitsika avy amin'ny foibea izay solony tonian'ny sampana vovomanga tena ary tazana eto koa ny solotena avy amin'ny birao ny fikambanan'ny dekona sy olona sy nodapartany dia ireo ray aman-drenitsika ireo no hiaraka amintsika amin'ny fitokanana ary amin'ny tranony dekona. Miaraka ao anatin'izany isika birao ny fiangonana tarian'ny mpitandrina mivady ary ao koa ny birao ny fikambanana sy ny dekona sy ny olona amperinasy. Eny ireo filoha izay ny fandimby nandritra ny 5 taona mandritra ny anaovantsika ny hira 20 dia hiakatra ho any dia fifaliana tokoa ho antsika ny miatrika izao asa n'Andriamanitra izao avy amin'ny tanan'ny dekona sy ny olona izay navian'ny tompo teo amin'ny fanatanterahana izany asa izany. Koa dia nokatra ity takelaka ity isika hamaky ny soratra voarakitra ao ny anankiray amin'ny birao ny fikambanan'ny dekona sy ny olona ao amin'izay dia hitady-bavaka ny ray aman-drenitsika tonian'ny sampana vokovokomanga. Amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no antokafana ity takelaka ity mba ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Toy izao ry havana ny voarakitra ao anatin'izany takelaka izany. Ho voninahitr'Andriamanitra FJKM SPA Alis fitandremana isin'ny fitiavana Jobily 20 taona ny fikambanan'ny dekona sy olona taona 7 mazotoa fahazamalaina ary ao ka afanafo amin'ny fanavona ny tompo romanina 12 faraka 10 alahady fa 4 Jolay 20 ny mpitandrina Andrianomanana Miakisoa ny FDL raha vokatra Fidiniavo ny komity Ranaivo Malala Miaina. Ivavatsika mankasitraka tompo ny amin'ny tantananao ny fiainan'ny FDL eto amin'izao fiangonanao izao mitera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay fa afaka manotanteraka izao tsangam-bato izao fanaka masina ho anao ry tompo hitehirizana ireo akanjo mpanompoana entina nomezam-boninahitra ny anaranao mankasitraka anao ny amin'ny fanoratena ny amin'ny fahafoizana ny amin'ny ahafahana notanteraka izany asa izany apetraka aminao feno ny fitizan'ny asa rehetra ho tanterahana izy ireo ao anatin'ny fifankatiavana mandrakariva dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Dia ambara amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ny fanahy masina ary fa hiasa ho amin'ny fitehirizana ny akanjo mpanompoan'ny dekona sy ny olona eto amin'izao fitandremana izao ity fitaovana ity. Toy izantsika ny raha teo hiverena ny tompon'andraikitra amin'ny fiangonana. Ety ampamaranana izao asa vaovokely izao riavana dia anjara fitenenana ireto tompon'andraikitra samy hafa ireto ny avy ao komity ny 20 taona ny avy amin'ny fiangonana izay soloa ny tantsoratra ny fivoriana voalohany tena
miaviany birao misy tena synodaparitany ary mamarina fitenenana dia ny tondra ny efatran'Andriamanitra izay iraka avy amin'ny folo ety. Mandroso ary miakana kono. Mas tudo faz amanhã, ada sama amfan tunan tunan, romana tuh satu itu menjadi karya. Diukai kali itu ya karena kita lewat lebih sudah setiap guna sentuh, ini kita kuniti jaraban nanti yang guna, aku guna dari orang pas pada situ. Misalnya mana kali ini saya yang diam lakukan melalui pengalaman Nabiman nunfat yang berbukan ini yang berbukan seluruh itu bagaimana siapa misalkan itu dengan itu saya berarti pasti dalam mana dia mana ini yang sama lagi mana itu enggak yang akan memang kami setiap kami yang Arfalku, nyara bagi pada manzana nyara pada kamsikia turana turana jantu janaro sutena ini kebana dekona seluruhnya saya nasainya dia nama sana sanzana di tunda manasya tunda jantu ada mana paswa yang ini pada lewat kami akan ini saya langsung selanjutnya jalan. So tidak pun karena vaksin yang nama turun itu kita dengan siapa bisa nabila malah dan sampai mana so misalnya kami Filipina kita hamba itu pasal sana itu tadi sarang kata tulisau tu pakalasan sau. Kami arah pada itu sektor dia bisa pakalasana natukan awan itu nasunula akhir nas nyara kami nakunan. Nyalati pembunuh ngombra ini yang terpana atau nanti bisa pakalasan sau. Nyalati bagi itu sombra pamarana untuk tujuh wilayah lingkungan ini sangat harapan harapan desain bulan musik puluhannya pilih kata bodoh misalnya dan orang langsung wanita guna saya kita terus karena nanti baru pada sarana tapi lapan bulan bulan nanti pada komunikasi bulan tiga ini yang pun para dari ini membantu para ini Fatiu penawaran dari kamera privasi tukun suluna anarakan teknologi Fatiu pada panapi ventilator atau nanti yang guna arakan pengetahuan yang akhirnya Fatiu panawaran dan tak mengatasi masih antara saat dia mengenal makna kategori lakukan yang dalam dikenal seluruh laisau antara sana laisau kami pamanlon hidup biasanya penakut yang nanti dia mengadakan tuntutan penampilan Arab pula ada siapa yang guna nama itu bisa itu faedah mengadakan tuntutan sama apa Iro asam pula insok solar pengkarasan besar, atut sana misalnya asamnya asan, warna diman sendiri membaca disebut. Amenarmi Yesus Kristus tumtsika
izay lohan'ny fiangonana amin'ny alalany fiangonana ary indrindra resika vokan'Andriamanitra anatin'izao fotoana izao no resaka firenena foy eto anio. So nanandroatra lehibe tsika raha nantalo zany 20 taona zany ny FDL fitiavana ary tofotaona amin'ny FDL sondapakantrakoa izany FDL fitiavana zany. Isaon'Andriamanitra zany ary tena iteratsika azy mihitsy na tsaratsika izaka ny 20 taona zany. Tamin'izany dia misy ten'Andriamanitra izay entina antsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Efa resana tokoa le mazoto ka ny koa mbola resaka mazoto. Fantatsika tsara angamba fa izoto hipiazakazaka ary tsika diakona koa araka ny fototeteo dia hipiazakazaka ho antsika mipiazakazaka moa zany. Fa ny izany tsy zany soratra mazy dia mitenantsika hoe mazoto hitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fihitiavana. Mazoto hitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fihitiavana. Efesiana 2:8. Kaika ny sikreto sa mazoto amin'ny izany fitanana ny firaisana zany araka ny teny teo no hoe firaisana zany dia any amin'ny sodaparitany resana zany. Fa rehefa amin'ny fiangonana kosa zany dia fitiavana. Azo hitana izany firaisana na firaisan-kina na firaisana sy fankatiavana izany antsika avy amin'ny fanahy indrindra noho ny fihavanantsika amin'ny Jesosy Kristy mitazonantsika izany fihavanana sy firaisana izany. Dia mazotoa amin'izany asa ampiasainantsika izany fa samy ahitana ny joby volamena tenintsika afaka vita amin'ny tokolokralasy. Manatevana ireo voninahitra. Amen. Miantsy ny atao ny sondaparitatra. Miarakantsika amin'ny anaran'ny tompony mijoreto ny tena mpampianarana ny firaisan'ny lekôla sy ny olona sondaparitany atanany andefana. Raha ny voalaza teo dia zava-dehibe loatra ho antsika lekôla sy olona ny fisiny zao fihavanana izao. Talohan'ny resany fitenena nefa dia zao tsy hainay ny tsy saotra n'Andriamanitra nahatratra ity fotoana ity dia fotoana natorantsika ho fankalazana ny fahakiam-taona ny FDL eto amin'ny FDKM maintenant FDKM isotro fitiavana noho ny mahivony jobily azy. Ny zavatra manamarika voalohany indrindra anay sondaparitany dia ny fahitana ny fahavitriany zany FDL isotro fitiavana zany. Eno mirenena ny sondaparitany fa ny antso ataonay FDL maneviny sondaparitany dia eo foany anay. Ary maro mbola asa mbola ataontsika izay anamarinatsika araka ny teny ao anatin'ny fitena bato perturbagenantsika vato hoe amarinina amin'ny asa isika. Ny antso rehefa tonga matotsika tonga voninan'ireo fa ny anamarinatsika dia ny asatsika. Ka raha mierindreo dia manana vina anankidimy izay ataony FDL. Ny iray no vita androany nino zany fa mbola ho afaka ny efatra manana. Koa entanina isika zany ampateraka zany fanamarinana ny asatsika zany satria izay no takelo-tompo amintsika. Tsy hainy tsy saotra lalao fiangonana izay nanasa ray sondaparitany. Tsy hainy tsy saotra lalao izay manokana izao fotoana izao mba ahafahanay mare fitenenana ahafafantaranay fa miaombona mbola tokoa ny firaisan'ny lekôla sy olona eto amiko ny sondaparitany. Ny ombonantsika no mahafiraisana fa ny fikambanana isan'ny fitandremana. Eo amafisina zany fa manana vina isika, manana vina ny ombonana isika izay olazay koa rehefa vina. Fa kosa ho adinonay dia manana
fandraisana anjary zay zay raisantsika ao anatin'ny firaisana tokony sy olona ho fanohanana zany etsika lehibe zay mpamolo zany koa amin'ny anaran'ny firaisana tokony sy olona ny anorana izany ko mangataka ny tompona ndray toy fa covid efa tiapoko taona mbana isan'oloko. Rehefa izany dia inona moa no iraisantsika mahafiraisana tokony sy olonantsika manana adiditsika lehibe firaisana tokony sy olona anisan'izany zany ny anaovantsika ny faramokatra amin'ny fatelopolo volana jolay izao manana an'izany tsika eo amin'ny zonabatany ka any amin'ny sekoly FJKM Mamalitsy nanaovantsika izany faramokatra zany io aloha efa voentana tatontsika zany fanetanana kasika an'izany faharazana ary isika rahateo eto anivon'ny FDL sy fitiavana dia manana tontolo andraikitra ao anatin'ny izany firaisana tokony sy olona manao ny faramokatra zany. Ankoatr'izay dia nitsangana ihany koa tamin'ity taona ity ary efa vita ny fanokafana ny joby volafotsy ny firaisana tokony sy olona zany ny taona amin'ny firaisana tokony sy olona sy ny joby izay natsangatsika teto amin'ny sotro ny fitiavana koa miaradany isika zany amin'izany fankalazana misosiny zany ko dia manentana antsika mba ho samy ny tekisoka fanatanterantsika ny asany manome fampielezana ho anareo zay ny komity mba ho tanteraka soamantsara ny asa zay nanakina ny tompo anareo ho mantso ny tompo hoe miorena-tsamba azo miova ary mahefadimy mandrakariva arazany kortianina voalohany andiny fadimy tolo fadimy folo andiny faefatolo aramby akaka amin'ny fahadimapolo satria dia fifaliana ao amin'ny efananaka rehefa miaraka amintsika rehetra mitonino mandeha lava dia voafiany mazadazo taminarana teo tonga taminarana teo hoe nao tsika efa miaraka raha mba hiaraka anao fa inaketsika tsy miaraka moko enadaminamina fotoana kely ay nao raha matotsika mba hiaraka miaranao hoe tongeko ny solotely ny foderjikely manona ny fiadana sy ny fahasoavana ho an'ny braoa solotena ny firaisana tokony sy olona ny sonatam-paritana tanana mandrefana ho an'ny mpitany mivady sy ny ankonany ho an'ny brao ny fiadonana ho an'ny braoan'ny fitiavana tokony sy olona eto amin'ny sy fitiavana sy ny komity n'izao fatina vakofotoana izao miaraba ihany koa sy mamory dadaratompo ho anareo ekôna sy olona ray manontolo ho atsika fiangonana rehetra teny fampahirezana no entina amintsika dia amin'ny mahafiangonana réforme atsika dia matsiaro ny teny Jean Calvin hoy Jean Calvin hoe famaritana ny atao hoe asa le travail toute activité qui contribue à l'élaboration d'une société fraternelle ny asa dia izay asa na etsika rehetra mitondra na manay anjara amin'ny fanorenana fananganana fiarahamonina fahalahina tokoa ao anatin'izany dia zany mirarina hoe ny asa fanontona tanteran-dekona sy olona fitiavana ny hanamafy izany fifankatiavana sy fiarah-miasa eo anivonareo voalohany dia eo amin'ny dekona sy olona sy ny mpitandrina mianakavo faharoa eo amin'ny dekona sy olona sy ny fiangonana fahatelo eo amin'ny dekona sy olona sy ny fiarahamonina ny velany eo amin'ny dekona sy olona sy ny sodaparitany ary ny dekona sy olona sy ny vofolobe ny asa fanompontsika rehefa mitondra ny amin'izay fanamafisana ny fifankatiavana izay dia manome voninahitra ho an'Andriamanitra dia mampahery anareo fa matsiaro hoe velona ilay fikambana matoa misy tsangam-bato afaka tokanana dia miransoa anareo izay mety mbola asa ho tanterana manaraka dia aleo voninahitran'Andriamanitra ny izany izany maka mampahery antsika fiangonana ray manontolo ihany koa dia amin'izany asa lehibe izany indrindra fanamafisana fifankatiavana sy ny fiangonana miaraka amin'ny ray aman-dreny tanjona vaovao so mifankahita teto izany a rehefa mifankahitaka ny isatany koa dia mirasoa hoan'Andriamanitra ny voninahitra taintompo asa
tonga ao anatin'ny vavaka fantatantsika zenana ankehitriny. Jesosy Kristy tomponay, isaonay ianao izay fitsanganany fikambanana diakona sy olona tokana izay tombolo taona izay. Isaonanao fahazotoan'ny tsirairay avy, ny faharisim-po izay olomenao ny tsirairay avy ho anatin'ny asa fahampona. Mangataka anao izay tompo mba ahaizana maninona ny tsirairay avy ny fotoanany. Ao ny fanompona ao anatin'ny tokantrano, ao ny fanompona ao anivony izao fitandrena izao, ao ihany koa ny asa mandraharany izy sy tsy afaka ialana izy ireo. Ianao Jesosy Kristy tompo hanome azy ireo ny fahaiza-mandanina entina miady ao anatin'izany. Mivavaka ihany koa izany ny amin'ireo izay valy aman-janaka izy ireo amin'ny fanosihana, fampirisihany mandrakariana, amin'ny fanohanana maro isan-karazana ao anatin'izany fanompona izany. Dia mba hiasa ao anatin'ny fifaliana izy ireo mba tsy sanatria izany ao anatin'ny fisiny tompo. Andriamanitra ny fahatsarana ilay fotoana ary mameo azy ireo nytontsaina ny fahafahana manesy fahatsarana rehetra ihany koa tompo entina manompa anao. Mivavaka izay ny Jesosy Kristy tompo mba ho tanterahanao amin'ny alalan'izy ireo ireo vina maro samihafa izay mbola tsy vita nefa gasen'ny vitaina andritaon'ity. Mameo azy ireo a fanohanana maro isan-karazana resaka fitaovana izany, resaka rakevitra izany, resaka lalaboly izany. Dia ilaonay manankarena izany ianao ary afaka nome azy ireo sy zavatra rehetra ilay. Izany ny antony dia mba hanomezana voninahitra ny lalana amin'ny azy. Mivavaka izay Jesosy Kristy tompo ho an'ny firenena izay mpanametrahana ho anay. Isaorana anao fa firenena anakarena ny firenena. Isaorana ianao fa meno vahoaka endriny koa izay tompo, kanefa tompo miangavy mba havoky mba mifamonjena ny vahoaka malagasy ankehitriny. Fa tena tafalatsaka ao anatin'ny ataony fahasaherana izany, tafalatsaka ao anatin'ny fahantrana izany. Ary maro ihany koa tsy fandriam-pahalemana izay manjaka no atany mamorona izay misy anay. Tompo, mialoha ny fahoakanay, mialoha ny faharatsiana ny toetranay, mialoha ny zavatra izay tsy araka ny sitraponao no mahatonga ny tahaka izao. Dia mifony mandrafo aminay tompo fa mba mangataka anao mba hanjaka ny fahamarinana, mba hanjaka ny fifankatiavana eto anivony izao nosy izay nametrahana anay izao. Dia mba hafahana ihany koa tompo izay malagasy hisitraka n'izany harena fantatray fa havanonao izany fa tsy sanatry tompo olona avany ivelana no hisitraka izany. Mangataka izay mandro izay azo vony tonina izao fiangonana izao amin'ny endrika maro samihafa. Dia fantaro azy Jesosy Kristy tompo fa eo mandrakariva ianao, tsy mandao azy ianao no tena hoe tena eo aminy ianao, tanjaka ho ampina eo aminy hatreny ianao. Fa fantaro azy fa tsy miady reny eo amin'ny fiainana izay mantovana. Ao re Jesosy ny fitadiavana tsirairay avy dia mba tahily reny, mba hiroboroko ampiro reny tompo mba hisy-apolo ny voninahitra ny anarana. Fa mba eo anay koa ny fanahany fanompona azo tona manompo no mandraka. Dia mivavaka ihany koa izay Jesosy Kristy tompo ho an'ireo olona izay tokony tsy fahasalamana. Dia ianao Jesosy mba hanolotra ny fitsaboana sahaza ho an'ny tsirairay ihany, ho amin'izay voana entina hitsaboana. Fantatray fa afaka omenao ihany koa izany tompo fa mba hampiro izy ireny. Hampiro izy ireny tompo fa ianao ianao Andriamanitra tsy man'Andriamanitra hafa hikarena izahay. Fa ianao ilay Andriamanitra izay fanekenay ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainanay ka mba vonjeo izahay. Dia mba ianao ihany koa ny etaketo mivavaka mangina izay asaraka ny tsirairay avy
ankehitry. Sary tsy sokateny amin'ny ranombava izay obenao ny tsirairay avy mivavaka ay dia ataona marinao ary akambana ny mivavaka sy fanampianaranao mandeha Ho fiomanantsika andray nitsodrano ny hira voalahatra. The
raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo ary andriamanitry ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka dia aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika matoky izay ny antsonareo sady izy ihany no anefa zany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.